Coucou. Mbola hoe zanagasikara za koa mbola ao tiana dia tonga soa daholo manaraka fandarantsika vaovao tsara no omena anareo androany. Vehivavy tsy miasa manambady. Matetika aloha izay ny ankamaroan'ny fiainantsika amin'izao fotoana. Ho an'ny lehilahy izany aloha tsendriako voalohany. Fanta-dehilahy tsara fa tsy miasa madama. Aza ampifilafilaina izy amin'ny resaka vola. Amin'ny resaka akanjo. Aiza moa izy no hitady vola? Lehilahy angeny tsy maintsy hoe manome vola anazy hividianana akanjo. Ary aza gihazana izy amin'ny zavatra hoe tokony hanana fahafahana. Ohatra, raha ohatra atao anaty tambazotra izy izao mba te hanana tambazotra hoe mitokana dia nefa inona no ataony lehilahy? Tsy havelany lehilahy izy fa hikambanana ilay izy. Fa maninona? Ary lehilahy nefa any ambadika any manana karazana tambazotra maro be dia be. Izany ange atao hoe fanambaniana. Vady andefimandrinao ve atao an'izany? Atao amin'ny fitantanam-bola indray. Madama aloha tsy maintsy mitantam-bola ao an-tokantrano. Izay tsy maninona izany. Fa na izany na tsy izany ary amin'ny maha hoe madama tsy mampidibola ao an-trano efa mahafantatra izy izany ilay fitantanana ao an-trano dia aza ampifilafilaina izy rehefa hoe misy tsy fihetezana ao an-trano amin'ny resaka vola. Eo ilay fanambaniana sy tsindry azo tena ataony lehilahy. Fa izange mamelona teny e! Efa vato lehilahy izy fa tsy miasa zao koa maninona izy lazaina fa izaho mamelona teny. Ambonin'izay lehilahy hitany lehilahy madama fa ao. Lasa lehilahy mandeha mampirafy ambadika ary. Ratsy ange izany. Indray andro any tsy maintsy ho fantatry madama tsy maintsy ho potika fiarahanareo. Matoa madama izay tsy miasa dia efa fanarahanareo anankiroa ilay izy. Eny e, ekena moa hoe amin'izao fiainantsika izao sarotra mitady asa. Ela koa raha mahafantatra ilay izy. Any amin'ny tany mandroso ny ankamaroan'ny vehivavy miasa daholo. No malalaka be betsaka ny orinasa fa tsy mitovy ny eto amintsika fa tsy maninona izany. Na koa ny antony manaraka raha ohatra ka hoe tsy miasa madama eto amin'ilay fitaizana zaza. Iny aloha ny tokantrano madama no manao fikarakarana rehetra rehetra. Ny fitaizana zaza, ny fandaniana rehetra rehetra izany tsy maintsy hoe lehilahy no miketrika an'ilay izy. Ny zavatra ilain'ny ankizy dia tsy maintsy lehilahy daholo. Dia aoka izay rehefa ampilafilana. Andramo indray mandeha ange hoe lehilahy mijanona ao an-trano mitaiza zaza, mampiry trano, mahandro hanina, manasa vilia, mahatsaka, jerena, manasa lamba. Hitantsika eo vitan'ny lehilahy ve ilay izy? Iray minitra vita, indray andro vita, fa raha isan'andro isan'andro dia vitan'ny lehilahy amin'izay. Tena enjana marina ilay madama ato an-trano. Izay. Keny izy hoe tsy miasa tsy maninona izany. Fa ilay fangejana aok'izay. Mankasitraka tompoko.